Mamera ny fialantsiny tompoko lasy sy tompoko vavy noho ny fahatapahana matetika averina ihany fa tsy noho ny olana ara-teknika fa noho ny fahatapahan-jiro satria izao vao miverina izany herinaratra izany ety Anosipatrana sy ny manodidina raha toa ka milina manokana ho an'ny orinasa noho ny ezahana nampandrosoana ireo vaovao ireo ho anao teo. Andao iverenantsika vetivety ary ny fanadihadiana izay nataony Narcisse Karazafy sy mbola avatsara mahakasika ny resaka internet izay fototra ilain'ny tanora eto amin'ny firenentsika izy. Manodidina ny 2 sy 3 alina ariary isan'andro ny saran'ny connexion lan'ny tanora iray fandaniana manokana ary ampidirina anaty fandaniana isan'andro ny saran'ny connexion raha ny fanadihadiana miankina betsaka amin'ny connexion anefa ny asa fikarohana amin'ny fianarana amin'izao fotoan'izao akoatra ny jiro sy rano izay mampikaikaiky ny malagasy dia fijaliana vaovao an'ny malagasy ny sarany sy ny tolotra rosony ireo orinasa mpifandraisana telo misy eto Madagasikara. Mandany eo amin'ny 6 arivo eo isan'andro amin'ny etoandro sans compter la nuit zany alohan'le atory iny mbola misy 3 arivo avy 6 arivo amin'ny etoandro plus 3 arivo 2 arivo sy 1 alina eo zany laniko isan'andro amin'ny resaka connexion de tena mampalahelo aloha tena tsy vitako aloha satria ny karaha manao kely tena midredre ary tena mampotro ny inary ny anaovako an'ity satria karama miala amin'ny karama ofatrano ny volanjiro tapaka foana ny rano tapaka foana tsy maintsy aloha ny connexion zany hoe tsisy fiainanao tsony zany fa to dia lany amin'izay zavatra ianao zany marary mitady an'le vola nefa le zavatra tsy manjary connexion zany efa sady lafo mbola ratsy misy fotoana io raisonao hoe to dia tsy hita to dia tsisy réseau totrotrao to dia aucun service tsotrao fotsiny dia misy zavatra jerenao nefa ny ilainao une fois nefa ny réseau vao miala dia ny zavatra jerenao indra miverina to dia miverina hatramin'ny mihitsy dia tsy azonao tsony le zavatra ilainao iny. Anisan'ny olana nampitsoaka ny fitondrana teo aloha ny fiakaran'ny vidin'ny connexion ny mpitondra taloha izay nanomevana ireo orinasa vitsy anisa amin'ny sehatra ny fifandraisana niteraka monopole sy ampimamby zany ka nampidangana ny sandany tolotra connexion eto Madagasikara noho izany tokony hosokafana ny tsena omena sehatra mitovy ireo orinasa rehetra ary avaozina ny rafitra mba hampisy tolotra mifaninana sy ampitombo ny safidin'ny mpanjifa. Mila mijoro ny fanjakana amin'ny fametrahana fitsipika mazava fa indrindra ny fanaraha-maso an'io sehatra io. Tolotra izay ataoko hoe atsantena défier concurrence toute concurrence fa afaka mety mba manolotra ny zavatra azy eo atolony ahafahana hoe isin'ny fananana mety mba hampidina ny vidin'izany connexion zany dia zay ny tena itodiana manokana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana isatsokajina amin'ny ministra zay tandrify an'izay hoe aleo isy ny fananana arak'le teneny sasany teo dia hoe misy izay le monopole sy ampimamba ataony ary nomeny ny fitondrana teo lovahany zany vahiny ny akamaroana zavatra ka mitodika amin'izay tompona ndraiky tandrify ho iaho teo ministra indrindrandrindra ampiatra amela malalaka le atao hoe fifaninanana fa manara-maso fotsiny ianareo manara-maso ianareo nzay hoe fifaninanana eo misy eo antsena zay ary mampiditra rehefa mahafeniny fepetra ireo orinasa ary amerina ireo orinasa fa misy orinasa hoe ao zany teo tsy anankiray fa misy eo izay vonona mbola isehatra eo amin'izany inona fiteny azy resaka isehatra amin'izay le tontolo ny resantsika teo ka ahafahany manotolotra amin'ny vidiny mirary fa misy koa tsy le ataon'ny sasany hoe zavatra tsapako ataon'ireo orinasa ankehitriny misehatra anatin'izany inona fifandraisana izany dia misy le atao hoe entente illicite raha akoatra ny mifanomezana vahana ataon'ny mpitondra nanome vahana manokana azy ireny fa misy ihany koa ny fifanarahana zay tsy azo ekeny hoe entente illicite ataon'izy ireo hitazomana ny hoe eto zany ny méga eto ny unité anankiray ohatra atao tsika hifanarako izy fa atao ariary zato ity dia hoe izy mody mifananonaniny eo dia tika zay tsy manana safidy zany lay mpanjifa satria miaro azy koa le mpitondra indrindra fa ny teo aloha. Ankilany takiny ireo opérateur ny fanafoanana ireo hetra izay alain'ny fanjakana azahoany mampidina amin'ny apahan'ny sandany internet mbola sarotra araka izany ny fanitsiana ny saran'ny connexion io eto an-toerana no io hetra takin'ny fanjakana amin'ny orinasa ny serasera io akoatra ireo tolotra vidiana isan'andro amin'ny finday anefa dia mbola faty antoka goavana ho an'ireo orinasa lehibe ihany koa ny fampiasana ny tolotra aloha isam-bolana na abonnement no ny tolotra tsy araka ny tokony ho izy akory. Andrasana araka izany izay ho fenkevitra momba ny tisehatra ity.
Mbola eo amin'izay vaovao ny internet izay hatrany dia ireo etra samihafa napetraky ny fanjakana no isan'ny mampidangana ny saran'ny connexion internet eto amintsika ka mahatonga azy ho isan'ny lafo indrindra aty Afrika hoy ny vondron'ireo mpandraharaha amin'ny télécommunication na ny GTM. Raha namaly ny fandarana manokana nataon'ireo ministra momba ny resaka sarana internet eto Madagasikara. Ankoatra izany ny fitokana ny toe-karena sy ny sandany ariary ny fahalafosany angovo fa eo ihany koa ny fifananana tsy ara-dalàna ataon'ireo orinasa izay tsy mandohetra. Nanamafy izy ireo fa vonona ny anoana ny fanjakana eo anatrehan'ireo fepetra izay napetraka raha ny taratasy izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Sary sy ny ratsariny ny Artanjona. Mitovy amin'ny tetibolan'ny ministeran'ny fitsarana na ny ministeran'ny finaminam-bahoaka ny etra takin'ireo opérateur téléphonique amin'ny fanjakana ny anafoanana azy izay vola mitetina 5,9 miliara ariary raha ny fanazavana. Izy fiatraikany amin'ny fidiram-bolam-panjakana io fepetra takin'ireo mpandraharaha ho takalo ny fampidinana amin'ny ampahany ny saran'ny connexion internet hoy ireo ministra miisa 3 raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavam-panjakana omaly. Opérateur zany dia mangataka ny amafana voalohany indrindra ny etra izay alohan'izy ireo amin'ny telefona izay latsaky ny $100. Mangataka ihany koa izy ireo ny anafoana ny etra izay alaina amin'ny mobile money. Mangataka ihany koa izy ireo izay anafoanana ny droit d'assise izay eo amin'ny telefona. Io no sakana tsy afahantsika miroso ankehitriny. Misy fiatraikany be nefa izy io ary anjara asan'ny ministera no mijery izay tsy afatiny reniny sy tsy ambotriny zanany. Nefa naraka ny teneniko anao teo misy fiatraikany be amin'ny fiainam-bahoaka indrindra le etra izay ho avototra io zany satria mety anakana ny investissement amin'ny fanjakana zany amin'ny resaka fahasalamana na amin'ny resaka éducation indrindra. Raha tamin'ny 2023 zany zao dia tany 1600 milliards tany ny vola matin'ireo opérateur ireo chiffre d'affaires zany. 2024 dia niakatra eo amin'ny 1938 izay milliards rehefa tambatra zany. Misy fitombony aloha zany le izy. Ny vola miditra amintsika kosa raha 2024 angamba tonga dia ho resahako mba tsy handany andro atsika dia misy eo amin'ny 215 milliards ny amin'ny etra anatiny dia misy any amin'ny 72 milliards ny amin'ny faditseranana. Reo zany raha tambatra zany reo dia misy any amin'ny 285 milliards any raha ohatra ka zay zany no atambatra. Marihana fa mitovitovy abe amin'ny budget ny ministère sécurité publique na ministère justice zany taremarika zany mihoatra kely ary zany raha ohatra ka hoe ataontsika fampitahana. Etra anatiny manodidina ny 215 milliards no angatahany reto opérateur ny groupement zany ho foanana mihitsy izay vo apidina ny vidin'ny connexion zareo ka amin'ny ampahany ary zany tsy hoe ampidininy tena faraky ambany fa hoe ampidinay amin'ny ampahany io raha foananareo 215 milliards io dia mazava ny position-nay hoe non tsy ny opérateur téléphonique mihitsiny no ibaiko ny fitondram-panjakana na ametraka ny position zay tiany. Etsy ankilan'izany namoaka fanambarana ireo mpandraharaha misehatra amin'ny télécommunication eto Madagasikara na ny GTM nisy ny fifanantonana tamin'ny ministera mpiay azy ireo nandiniana ny fomba ampidinana sy atao ao anatin'ny fotoana aingana ny saran'ny internet mobile. No tsy aivon'ny GTM ny tantara ka nahatonga ny fidanga ny saran'ny internet isan'izany ny aba sy etra avo indrindra amin'ny sehatra ny fiakaran'ny lisansa sy ny fréquence tato anatin'ny taona vitsivitsy ny toe-karena miaratsy miaraka amin'ny fiakaran'ny vidiny angovo sy ny fiainan'ny olom-pirenena ary ny tsy fandanjan'ny sandam-bola eo amin'ny euro sy ny ariary izay misy fiatraikany amin'ny fampiasam-bola. Anisan'ny olana ihany koa ny fananana tsy aradrariny avy amin'ny mpandraharaha iray tsy namandoa etra na tsy manao fampiasam-bola izay miteraka fomba fivarotana tsy ara-dalàna. Na dia eo aza ireo dia voalaza fa nanaiky ny ampidina ny saran'ny internet ireo mpandraharaha saingy nangataka ny fanafoanana ireo etra sasantsasany toy ny droit d'access
ny etra liksa amin'ny telecom sy ny mobile monnaie 10,100 ary ny etra amin'ny fanafarana ny finday mora vidy izay manakana ny filezany internet sy ny miteraka fidirana antsokosoko finday tsy voasoratra. Tsy ampianany etra miditra amin'ny kitapolam-panjakana ny fanafoanana ireo etra ireo raha ny fanazavana. Nanamafy koa ny GTM fa tsy nangataka ny fanafoanan-ketra mitetina 5,9 miliara ariary fa iantoka ny ahatafiditra ny etra 400 miliara ariary ho an'ny taona 2024. Miantso ny Prime Ministre sy ny filohan'ny fanavoazana moa ny GTM mba hanatsara ny lalàna ho an'ny teti-bola ho an'ny taona 2024 mba azahoana mamaly ny etaetan'ireo mpanjifa. Fanavoaka ny rafitra misahana ny fanavoazana ny Repoblika ny didy roa samihafa manambara ny fiverenan'ireo député roa amin'ny toerany rehefa niato noho ny fisahana na andraikitra hafa. Ankoatra izany, nambara ihany koa fa miverina amin'ny toerany teo aloha ireo mpisolo toerana azy ireo nandritra ny fotoana nisahan'izy ireo andrakitra hafa teo aloha izay. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sary sindatsariny ny Arotanjona Atrandy. Araka ny didiny voaka, nekena ny fangatana napetraka Isaondra Malala Marie Michel. Nofoanana avetrany ny fampetona azy tsy hosolom-bavambahoaka ka afaka manatanteraka ny andraiky indray eo amin'ny anteny miram-pirenena. Nambaran'ilay didy ihany koa fa mijanona amin'ny asa maha-député azy manomboka amin'io daty io Razafindrakoto Victor izay nandray ny toeran-dramatoa Saondra Malala teo anelanelan'ny fotoana. Ankoatra izany, navoaka ihany koa ny didy faharoa manambara fa ekena ny fangatana napetraky ny filohan'ny anteny miram-pirenena mikasika ny Mara Volamrantodona. Nofoanana koa ny fampiatona azy ka afaka miasa amin'ny mahasolom-bavambahoaka azy koa ity ministra ny serasera teo aloha ity. Voarakitra ao anatin'ity didy ity ihany koa fa miverina amin'ny asany teo aloha ny mpisolo toerana Malay Koratsy Jocelyn. Voasoratra moa fa nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fanavoazana ny Repoblika, ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, ny filohan'ny anteny miram-pirenena ireo didy ireo ary avoaka ao amin'ny gazety mpanjakana ho fampafantarana ofisialy ny vahoaka. Tontolo ny fiarahamonina malagasy marefo ny fomba fifandraisana eo amin'ny samy malagasy ankehitriny ka malomevana ny fampiasana ny tambajotra serasera hoentina miainga sy mandray fanapahan-kevitra eo andaminana zavatra rehetra eny fa na hatramin'ny raharam-pirenena azy. Hosatrotra ny sianahirana ny sin'ny fampandrosoana ao anatin'izany hoy ny mpandinika fiarahamonina. Ankoatra io, tsy tokony hisy fetrany ny fahalalana eto amin'ny firenena amin'izao vanim-potoana izao satria ao anatin'ny fahalalana eo amin'ny fifampitondrana isika ankehitriny. Ny antsiprian'izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindatsariny mbola avatsara. Miova tsikelikely nanaraka ny toetrandro sy ny firoboroboany ny teknôlôjia ny fiarahamonina malagasy. Raha mbola niainga tamin'ny fivoriam-pokon'olona taloha ny fifampitondrana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra teto amin'ny firenena, ny voatra izany ka lasa nivadika solotena ary tonga amin'izao samy maka ho azy ao ankehitriny. Fitaovana iray fampiasan'ny maro ny tambazotra antserasera. Io no lasa fitaovana hitarafana ny zava-misy eto sy andraisana fanapahan-kevitra izay marika fa tsy ampy ny fotoana iorana mivantana. Marefo vokatrio ny fifampiresahana ka sarotra nahita fampandrosoana ao anatin'izany fiarahamonina izany hoy ny fanazavana. Amin'ny lafindray azo an-tsaina ihany ilay izy satria matoa olona miteny amin'ny alalan'ny tambajotra serasera somary manana hoety manana izy zany ao anatin'izay ary manan-kevitra izy tsy tabataba eny Analakely rery mihitsy izy hiteny an'io fa ato izy tonga dia mahita an'ilay communauté ray manontolo mahita an'ilay fiantraikan'ilay zavatra so fa zay ratsiratsy ihany satria marika koa ilay izy hoe tsy ampy ny fotoana ionana mivantana. Misy parlement eo, misy ihany eo misy sehatra samihafa fa tsy ampy le fotoana ionana mivantana. Impiry ianao any amin'ny commune na any amin'ny fokontany mahita hoe mivory ny olona indrindra moa fa tia andreny vohatra atsoy mivory angeny olona raha tonga hoe manahirana ihany le izy satria marefo be zany fomba fifandraisana zany ary raha izany no tenaina hampandrosoan'ny firenena ho sahirana ihany tsika. Tapitra hatreo ny fangejana sy famoretana amin'ny endriny maro. Tokony halalaka ny rehetra amin'ny faneho-kevitra ataony ary tsy tokony hisy fetrany izany indrindra eo amin'ny fahalalana amin'ny fifampitondrana. Mila fanavaozana lehibe ny rehetra ao anatin'izany indrindra ireo tompona andraikitra voakasika ka metra ny olona hitondra ny heviny. Efa manomboka mikitikitika ny maha-izy azy manokana ianao dia manomboka mankahala azy ianao dia veriko fa zay no fetra fahalalana fa raha ny tokony ho izy amin'izao androntsika izao indrindrandrindra fa ny fahalalana amin'ny lafiny hoe fifampitondrana tena tokony tsy hisy fetrany mihitsy zany fa tokony afaka miteny foana azy tokony ho tenenina ny olom-pirenena rehetrarehetra. Amiko tsy hitako ina ny fetrany raha ohatra zao mahita zavatra tsy mety ataona fomba fitondrana na fanapahan-kevitra anankiray ataona fanjakana everiko efa lasa
ny atsotsika hoe mitahotra sy nra matahora ohatran'izany fa tokony malalaka dia malalaka mihitsy ary tsy tokony misy hotehitra indrindrandrindra fa resaka raha tompona ndraikitra tsy tokony isy antotra mihitsy natehitra hoe fa maninonareo miteny an'izany amiko tsy mitompo zany fa tokony ho raisina amin'ny ataontsika hoe amin'ny fahalala-tsaina tanteraka. Nanamafy ity mpandinika fiarahamonina ity fa goragora ny fifampifehizana eto amintsika tsy voaja ny fenitra faramiana amin'ny lafiny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny toe-javatra iray. Ary ohatran'ny rehefa diniana ilay izy dia ohatran'ny misy goragora hafahafa zany satria amin'ny lafiny iray raha andao ataontsika dia tsy olombanina mihitsy reto olo reto fa dia ohatran'ny manao tao foana etsy sy roa marina fa manao tao foana izy fa rehefa jerevanao dia ilay lasitra sy ilay fomba andridranan'izany koa misy olana amin'izay lafin'izay zany dia miresaka fanjakana rehefa miresaka fanjakana dia miresaka ohatra hoe tanàna sy ny sisa ohatra fotsiny hoe mahita ianao toerana zay tsy tokony isy trano kely mihitsy eo fa misy trano kely eo dia mandalo daholo ny tompona rehetrarehetra dia ohatrany hoe tsy maninona le izy dia any ka ohatrany hoe manana misy fotoana atsapana hoe baranany le toerana matoy toerana io matoy fiarahana io zany ohatrany mba hoe mirindra kely dia satria misy tanàna anankiray dia mety ololo ohatrohatran'izao daholo ny eo dia ohatrany hoe mba milamindamina eo fa raha vao midiny ery amin'ny faritra ohatran'izao ianao dia ohatrany tsy mandeha amin'izay loaniny. Araka izany miainga amin'ny tsiraray no ahazona manana fiarahamonina mirindra sy mandroso araka ny tokony ho izy. Antananarivo sy ny lotony miverina amin'ny endriny tanàna teo aloha eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao manoloana ny fivangongon'ny sy fiparitahan'ny fako etseroa vokatry ny fampiaton'ireo mpiasan'ny SMA ny asany nanomboka ny faran'ny herinandro lasa teo. Ahina arak'izany ny fiparitahany aretina indrindra ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao izay mety ahakasika tanteraka ny sarababem-bahoaka ka tokony ilana fiheverana hoy ny fanehoan-kevitra. Ando miaratina Mathieu Princy. Mivangongo ny fako eto an-drenivohitra. Efatrandro taorian'ny fitokonana nataony mpiasan'ny Société Municipale d'Assainissement na ny SMA ka nanatsahatra ny asany. Maka ny ampahany amin'ny arabe ny fako. Mangolo fotsiny ny fofona sy ny lalitra ary ny fotaka avy amin'ny fako vokatry ny rotsak'orana. Maimbo ny tanàna miatraka mivantana amin'ireo faritra manodidina misy ny dabapako izany toy ireo fivarotana, ny mpandeha tongotra, ny mpandalo ary ireo avy amin'ny tokatrano samihafa. Tsy maintsy aretana ny zava-misy no fanehoan-kevitra saingy tokony ilana fiheverana aingana izany miainga amin'ny famahana ny olana fototra ireo mpiasa. Zavatra hamamasaka daholo ny amidy atao manodidina eto nefa ny zao ny iainana eto farivany andro. Misy ankizy kely eto, misy olona be antitra eto, misy tsy salama nefa dia tsy maintsy miaina amin'izao zavatra izao moa fa lasa lizy koa zany ny problème lizy lasa miteraka accident satria le sase miparitadjitakeraky ny arabe dia le moto na le bisikileta mandeha mafy dia mitsako frein dia tonga dia misosa dia minjera. Tena enjana mihitsy le izy rehefa tena tonga any an-trano anao vao hitanao ny fian'lizy toa dia mangaraka mihitsy any anatin'ny ananao any na tenda kely any. Eto aloha zany efa tsy lazaina tsony fa mifofona efa heretana eto parivany any fa eto ny fitadiavana zany dia tsy maintsy hoe eto ianao raha hietsikety ianao fa samy manany toerany daholo dia tsy maintsy eto zany zay aloha miaritra na misakafo na mitady vola dia eto miaritra aloha ka mba mitady vahaolana ihany zany le fanjakana amin'le izy satria raha hoe fanavaozana zany ny eritseretana nefa zao hoe mifanavaozana hita kosa angamba ny eritseretana hoe tena tsy mety. Ahina raka izany fiparitahan'ny aretina indrindra miditra anatin'ny fotoam-pahavaratra isika izao izay mety akasika ny sarababem-bahoaka ao ny mpitsabo. Mety ahazovana ny aretin'ny taovam-pisefona, ny aretim-pivalanana, ny hepatita, ny tazimoka, ny bronchiolite, ny areti-maso sy ny sisa tsy voatanisa vokatry ny loto sy ireo aretina ateraky ny bibikely anaty fako. Tsy mifidy asiana ny aretina ary miparitaka vetivety. Misy ny olona ataontsika hoe tena marefo ny zazakely mena vava sy ny be antitra. Ka nefa na izany ary tadio fa rehefa miparitaka be loatra reo fako roa ary tsy voala dia tsy mifidy atakena tsy mifidy vonoana ny mikroba sy ny aretina fa manafika mety avoan'ny olona rehetrarehetra. Reo aretina reo tsy miandry ela be zany fa tonga dia anatin'ny fotoana fohy no miparitaka ary zao ny tsy magaga zay zao raha ny eto amin'ny toeram-pitsaboana zay tantana fivalanana amin'izao lasa be dehibe ny fièvre typhoïde amin'izao lasa be dehibe ny tratrany antsony hoe gastroentérite zay zao gaga fa lasa ny tombotombo ny olona voa amin'ny tazomoka eto Antananarivo ny aretin'ny taovam-pisefona lasa be dehibe noho izany tsy magaga. Ratsaivina ny tokony atsinentanandroaka fako nanomboka rizo malasa teo ireo mpiasan'ny Société Municipale d'Assainissement na ny SMA Itsapasapito.
Antony maro no nanosika ireo mpiasa ho tonga amin'izany dingana izany dia ny fitakina ny fialana Italia General ny SMA ny fanovandravitra ka andravana ny orinasa ka merenana azy eo ambany fiainy fitondram-panjakana foibe mivantana fa tsy ny komina Antananarivo intsony. Ambonin'izany ny anomezana ireo karazana tombontsoa tokony hitrahana ireo mpiasa toy ny karama sy ny fampitaovana. Efa nisy ny fampiatsoana irosoana amin'ny fifampiresahana eo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo mpiasa amahana ity olana ity saingy maro tamin'ireo mpiasa no tsy nanaiky izany fa nanamafy ny fitakiny. Andrasana ny toy. Sekoly fiangonana lasibatry ny fakanankerin'ny avokoa ao Nigeria. Mpianatra 300 mahery sy mpampianatra 12 no nisy nakankeriny tao amina sekoly katolika tao amin'ny faritra afovoan'ny Nigeria ny zoma lasa teo. Ny 20 tamin'ireo mpianatra ireo no afaka antsoka ka tafaverina tany amin'ireo fianakaviany. Fa ankoatr'ireo mpampianatra sy mpianatra ireo dia nisy ihany koa ireo mpino kristianina no nisy nakankeriny na Tsipri ambovao. Tavaverina any amin'ny fianakaviany avokoa ireo mpino 70 nalainankeriny tao amin'ny fiangonana ao Nigeria. Mpianatra misy araiky amin'ny 20 tamin'ireo 300 mahery nalainankeriny tafatsoaka ka tafahoana amin'ireo havany hoy ny lehibe ny tafika ao Nigeria. Voalaza fa vondrona salamy manao izao fakanankerin'ny ireo kristianina izao. Saingy hatreto mbola tsy nisy fandraisana andraikitry ny fanjakana ao an-toerana na dia eo aza ny tsindry ataon'ny filoha Amerikanina. Tato anatin'ny herinandro tokoa manko nanomboka ny 17 Novambra lasa teo dia fakanankerin'ny telo lehibe no niseho tany avaratra sy andrefan'ny Nigeria ka ny roa tany amin'ny sekoly katolika ny iray tao am-piangonana. 570 mahery ireo olona nalain'ny vondrona tapiadinan-keriny. Nampangain'ny filoha Amerikanina ho mandevitra manoloana ny famonoana ireo kristianina ny fitondran'ny Bola Tinubu. Vokany sokajin'ny Etazonia ho isan'ny firenena sahirana amin'ny fahafahana ara-pomba fivavahana i Nigeria no ity trango ity. Anjakan'ny asa fampiroroana ny sehatry ny finoana any an-toerana ka ireo silamo tena maro lasibatra mihoatran'ny kristianina rano vaovao. Fa amoaka boky mitantara ny fiainantany am-ponja nandritra ny 3 herinandro i Nicolas Sarkozy. Boky nampitondray ny lohateny hoe Le Journal d'un prisonnier ahitana pejy 920 ary voaka ny 10 Desambra ho avy izao raha ny fanazavana. Tadi-baovao makasika izany. Le Journal d'un prisonnier no lohatenin'ny boky manoritsoritra ny ainan'ny filoha frantsay teo aloha ny roa tokom-bolana tany am-ponja. Pejy 220 isan'andro teo no nosoratany ka ahitana pejy 920 eo ity boky izay natota trano print La Fayage any Vincent Bolloré ity. Raha tsy ahivina dia ny 15 septambra 2024 no melon'ny fitsarana ao Paris 10 taona tranomaizina sy lamandy iray euro ho pray fikambanana amina panoratsy Nicolas Sarkozy noho ny fampiasam-bola tsy ara-dalàna ho an'ny fampelezan-keviny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 7 Ny 20 oktobra no nampidirina tao amin'ny fonjan'ny La Santé ny filoha frantsay teo aloha ary navotsitra vonjimaiky ny 10 Novambra 2024 lasa teo ary mbola eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana mandra-piandry ny fitsarana azy izay eo anelanelan'ny fa 9 Martsa ka hatramin'ny fa 7 volana Jona 2024. Ny zavatra niainany sy ny tranga tao amin'ny fonjan'ny La Santé no tantarain'i Nicolas Sarkozy ao anatin'ilay boky izay hivoaka ny 10 Desambra ho avy izao. Tsara marihana fa tsy Nicolas Sarkozy irery no namoaka boky mitovy lohateny amin'ity fa maro ireo efa nanoratra toy izany. Anisan'izany ilay mpisolo vava Gilles William Goldnadel izay mpamakafaka ao amin'ny CNews Europe ary nivoaka ny volana Janoary 2024 ny boky nosoratany nitondra ihany koa ny lohateny hoe Le Journal d'un prisonnier. Ny fihinanana henanalika ao anatina festival any Chine sy ny tantarana lehilahy iray izay nipetradrery tany amin'ny nosikely Budeli no afakely hoentina aminao indray amin'ity alina ity. Any Yulin atsimon'ny Chine no nanatanterana ny festival fihinanana henanalika. Fomban-drazana any an-toerana ny fihinanana alika ka fety be izany isaky ny 20 Jona. Tombanana ho iray alina ny isan'ny alika vononan-kery setra mandritra io fotoana io. Fatina alika maro no hita amidy eny an-tsena ka ao ny sasany mahandro azy atao lasopy, ao koa ireo mahandro vita malaky. Isa-taona no anaovana izany fanamariana izany ary atao anatin'ny fahavaratra.
niteraka adevitra sy fanoerana be maneran-tany ity fomba ity ary misy sonotsy mankasitraka io fomba fanao io. Izy no Moru Morandi, Robinson Moderne, niaina 13 taona irery tao amin'ny nosy Budeli. Nandritra ny dian-dranomasina nataony ny taona 727 dia tafapetraka tsinahy tao amin'ny nosy kely Budeli any Sardinia any tenany. Rehefa fatany fa hiala ny mpiambina ny nosy dia tsy nisalasala Moru Morandi nisafidy ny janona sy niaina irery tao. Tao anaty trano kely efa tranainy, naorina tamin'ny ady lehibe faharoa no ny toerany, tsy nisy herinaratra, tsy nisy rano mikoriana ary tsy nisy fitaovana moderna ihany koa, fa ny anananany dia ny fahatonian'ny ranomasina, ny hiran'ny vorona, ny akantony natiora tsy voakitika. Nandritra ny 13 taona, Moru niambina sy niaro amin'ny Budeli, nitsinjo ny tora-pasika malaza Spiaggia Rosa, fasika misy lokony vatomena mamirapiratra, ary naneho tamin'ireo mpitsidika vitsy ny mahasarobidin'ny natiora. Feno 20 taona ny tenany ny taona 2024 ka voatery niala tao amin'ity nosy ity noho ny fanapahan-kevitra ara-panjakana. Nifindra tao La Maddalena i Moru ary nanomboka nanoratra ny tantara tsy manam-paharoa ny ainany. Nodimandry teo amin'ny 520 taona i Moru ny 3 janoary 2024 namela aingam-panahy ho an'izao tontolo izao izy ary naneho ny fahatsorana sy fitiavana ny natiora. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.